Vaoazy eto Madagasikara avokoa ny mason'ny rehetra manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ity fanatanterahana ny fifidianana tamin'ity andro androany ity isan'ny nitondra ny fomba fijeriny ary ny avy ao anivon'ny vondrona Eoropeana sy ny avy amin'ny Sadc izy ireo ihany koa dia tsikaritra teny anivon'ireo birao fandatsaham-bato sasantsasany teto amin'ny nosy nijery sy ny zavaniseho teny anivon'izy ireny. Vao maraina dia maro ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeana ny tonga teto amin'ny LTP alarobia nijery akaiky ny fizotro ny fifidianana niaraka tamin'ny senita. Tazana tetỳ ihany koa ny mpirakitra ranomaso ivoho Amerikanina andriamatoa Erikong. Tsy diso anjara tamin'izay fanara-maso ny fizotro ny fifidianana izay ihany koa ny avy amin'ny vondrona Afrikanina. On va voir comment ça se déroulera pour le reste de la journée, mais jusque-là, nous n'avons rien à relever qui nous laisserait moins que satisfaits. Tamin'ny fitsidiana birao mpandatsaham-bato ny tsidihan'ny mpanara-maso avy ao amin'ny vondrona Eoropeana ny tapany maraina dia tsapan'izy ireo ny fahavitrihan'ny malagasy hifidy. Ce que nous avons observé jusqu'à maintenant, c'est que tout se passe normalement avec la normalité. Les bureaux de vote sont ouverts dans l'horaire prévu, la plupart, l'énorme majorité d'entre eux. Les matériels de votation étaient arrivés, les listes électorales aussi. Alors, en général, tout se passe bien. On n'a pas de rapport de nos observateurs. Anisan'ny nanara-maso mavitrika amin'ny fizotro ny fifidianana natao androany ny solotena firenena mikambana eto amintsika Ramatoa Fatoma Samoura. Il fasse beau ce matin, donc pour l'instant les gens votent et j'ai vu que ça se passait relativement bien. J'ai suivi le chauffeur et je lui ai demandé combien de temps il avait mis une fois qu'il était dans le bureau de vote. Il m'a dit 3 minutes. Donc je pense qu'il y a une meilleure assimilation déjà des procédures de vote. Il y a également un bon engouement parce qu'à 6 h du matin, il y avait déjà foule dans certains bureaux et les gens ont mis presque 1 heure. Miezaka miteto birao mpandatsaham-bary maro teto Antananarivo sy manerana Madagasikara ireto mpanara-maso avy any ivelany reto ary nijery akaiky ny fizotro ny fifidianana.